Fahameraba-tsika tsirariavindray tratra izao alakamisy maraina fa 7 volana aprily izao misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tompo-taona indray ankehitriny fa tsika mandray ny teniny. Lohandelantsika ny amin'ny mofonenana io dia vavaksika. Ianay tsara indresan-danitra tolotra ianao ny dera laza ny atsa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay fa mbola nomenao tombontsoa lehibe indray amin'ity maraina ity ahafahana mandray ny fahasoavanao. Itezinao hiteny manoloana anay ary nambory zavatsoa ao anatinay tsirairay avy. Esorao aminay ny fahasaran-dratsy. Kaoka ny ampitomboanao ny finoanay sy ny fanantenanay ianao. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofonenantsika androany dia manao hoe henoy ny feon'i Kristy. Alaina Mateo 2:20 manao hoe ary Jesosy namafy ka nanao taminy hoe mahadiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Amen. Feon'Andriamanitra miresaka amintsika ny teniny ary isy feo maro koa horentsika. Nampitanjona antsika nefa i Kristy amin'ireo izay ilaza hoe indro aty Kristy na indro ary izy ahoana ary no ahafantarantsika fa tsy manana ny fahamarinana izy ireo raha tsy sedraintsika misoratra masina ny zava-drehetra. Nampitanjona antsika ny amin'ireo mpaminany sandoka izay ho avy amin'ny anaran'i Kristy izay ilaza mihitsy fa izy no Kristy. Ankehitriny raha iverinao fa tsy dia zava-dehibe ho an'ny tenanao ny mahatakatra ny hevitra ny soratra masina dia tena tadidomin-doza izay ho voafitaka ireny fampianarana ireny ianao. Nilaza Kristy fa amin'ny andro farany, amin'ny andro fitsarana sy famaliana dia isy vondron'olona ozy ianao hoe tompoko, tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va zahay ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va zahay. Fa maly an'ireo Kristy manao hoe miala amiko ianareo mpanao meloka. Mila mahalala ny atao hoe fahotana isika izao. Fandikana ny lalàn'Andriamanitra izany, izay ihany no famaritana omena ao amin'ny soratra masina. Hitantsika arak'izany fa izay mitony tena ho tarian'Andriamanitra kanefa manalavitra azy sy ny lalàny dia tsy mandinika ny soratra masina. Kanefa hitarika ny olona Andriamanitra ny teny mantsy izy fa ny ondriny manaraka azy satria mahalala ny feony ireo ary ny vahiny tsy arahany. Ho avy ny andro anaovan'ny Satana fahagagana eo masonareo sy ilazany mihitsy fa izy ny Kristy. Ko raha tsy miorina tsara ny fahamarinan'Andriamanitra isika dia hiala ao amin'io fanorenana io. Ny andro fiarovana ho antsika dia ny mikatsaka ny fahamarinana tahaka ny harena miafina. Katsaho tahaka ny fikatsahantsika harena eto tany ny fahamarinana ka eto anaty eo an'ny raitsika sy any an-danitra ny ten'Andriamanitra dia ny Baiboly dia aoka ianao ilaza manao hoe hazavao aho ary ampianaro ahy ny atao hoe fahamarinana. Ary rehefa tonga ao am-ponao ny fanahy masina mba handrakitra ny fahamarinana ao amin'ny fanahinao dia tsy ho avelanao handeha mora foana izany satria mamelombelona ny fiainanao manontolo. Amen. Ianay tsara indresan-danitra mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany. Ampio izahay hikatsaka mandrakariva ny tsara indrindra ny amin'ny teninao ary tsy ho varindrina fa handinika lalina ary hitsapa an'ireny lazaina fa fahamarinana ireny raha tena izy tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.